taranja eo amin'ny ayady izay tsy dia fahitantsika matetika eto amin'ny fandarana mahery kosa no entintsika manohy ny fandarana amin'ity hariva ity. Totosa tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina Omaly sabotsy tokoa ary ny andiany voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly eo amin'izay taranja Kempo sy MMA izay azo lazaina ho fahombiazana tanteraka no azo ny mpikarakara ity hetsika ity satria dia nahitana avo teknika tsara ireo mpikatroka Kempo sy ny MMA izay tonga teny etoerana. Faritra dimy izay nahitana Analamanga, Itasy, Matsiatrambony, Vakinankaratra ary Boeny no tonga niatrika ny andiany voalohany tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly. Eo amin'ny taranja Ayady Kempo sy ny MMA na ny mixed martial arts natao tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny sabotsy teo. Mpikatroka roa amin'ny dimapolo ho an'ny sokajy danja rehetra avy amina kluba maromaro manerana ny nosy araka izany no tonga niatrika ity fifananana ity. Ho an'ny Kempo manokana dia ny folo Kempo ny fananana tamin'ity fifananana nasionaly ity. Mariana fa misy karazany maromaro ny Kempo, raha tsy laza koatra ny Kempo MMA, Kempo Soumission ary ny Kempo Kids izay natao an'ireo ankizy kely. Ny MMA semi-pro izay ampiary ny Gama na ny Global Association of Mixed Martial Arts kosa no nampiarina koatra izay tamin'ity fifananana ity. Ny tapakandro maraina no nanaovana ny fifantsanana tamin'ity hetsika ity raha ny dingan'ny famaranana kosa ny nataony tolakandro. Nilaza ny fahafapony tamin'ny andiany voalohany fiadinan'ny tompon-daka nasionaly moa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny Kempo sy ny MMA eto Madagasikara apart Ferakotondrina. Raha resahana amin'ny ankapobeny dia nahafapo ity première édition amin'ny championnat de Madagascar amin'ny Kempo sy MMA. Tsy nahafapo sandato fa kosa efa tena hoe mitombo zany niveau combattant amin'ny fandraisana anjara. Noentina nanelanelana ireo katrokady maromaro ireo dia anisy ny fampisehoana ny Kempo Fitness izay natao hitaizam-batana.